dia mbola manolotra ny arahaba ho anao indray tafahona soa isika amin'izao fotoana izao hiaraka indray mbola hanohy ity 10 andro mavaka ity andro fahatelo sahady isika izao misy loha hevitra iarahantsika mandinika eo fa kanefa mialoha izay dia andeha hiara hivavaka isika raha io misaotra anao mandrakariva noho ny fahafahanay mbola manohy izao fiarahana midinidinika izao aoka ny fahazavana avy aminao no ho aminay ary ilay fanahy izay nametraka ny teninao ka ampiteny sy hanokatra ny sainay koa hipetrahany teny ao am-ponay momba izao fotoana izao ahatanteraka ny fikasanao ary zaverina aminao ny teny ratsy efa mahefa ny fikasanao aminay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Hiaona amin'i Jesosy rehefa ho avy tampoka izy, izay ny lohateny iarahantsika mandinika androany. Rehefa tonga ny fotoana hiakara Kristy ho any an-danitra dia notarihan'i Jesosy hiala teo an-tanàna tao Betania reto mpianatra, anetiny tamin'ny toerana lavidavitra kokoa, nentiny somary niakatra ny havoana ary dia tonga teo amin'ny tendrombohitra anankiray. Dia teo izy no niresadresaka sy nanafatrafatra azy ireo faraparany, niresaka ilay afatra niresantsika omaly hoe hamonjy olona, hamonjy fanahy, nilazany fa hitory ny filazantsara, mandehana mitory ny filazantsara, zay ny fanambarany, mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra, zay ny fanambarany, resantsika omaly hoe hamonjy fanahy izany. Vita izany dinidinika izany dia niteny Jesosy, nanatsotra ny tanany izy, ary rehefa nanatsotra ny tanany izy dia nitsodrano azy ireo manao hoe indro zaho momba anareo mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Tao anatin'izay ihany koa nefa no nilazany ilay afatra tenintsika teo hoe mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Rehefa vita izany rehetrarehetra dia niakatra moramora izy. Rehefa niakatra izy dia nanaraka ny maso, nanaraka ny fiakarany, ary ny farany dia sarony rahona, kanefa mbola tafajanona ny traka nijery ny lanitra reto mpianatra. Tamin'izay fotoana izay no indro nisy roalahy nijoro nijery azy ireo ary niteny taminy manao hoe ry lalahy Galileana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Variana ny mpianatra ary dia hoy ny anjely, nahoana no variana ianareo? Iny nakarina iny dia mbola ho avy indray. Izay fanambarana izay dia fahamarinana tian'Andriamanitra hiaina ny mpianany amin'ny androm-piainany manontolo. Tsy ny mpianatra 12 lahy ihany, fa izay rehetra manaiky an' Jesosy ho tompony fiainany dia tokony hanana izany ao amin'ny androm-piainany manontolo. Raha mbola variana jery faran'ilay tompony izy ireo, raha mbola variana jery ilay tompony izy ireo, dia nanotrona azy ireo ny anjely ary nilaza taminy manao hoe ho avy indray izy. Izay no fanambarana. Dia eno ity fanambarana anankiray izay tiako ampitahina aminao ity. Tokony ho tehirizina ho vaovao mandrakariva ao an-tsain'ny mpianatra ny teny fikasana nataon'i Kristy momba ny fiaviany fandroany. Io fanambarana io momba ny fiaviany Kristy fandroany io dia tsy zava-baovao nambaran'ny anjely akory, fa zavatra efa fantatry ny 12 lahy raha niara sakafo farany tamin'i Jesosy izy tao anatin'ilay efitrano ambony. Satria ny alina iny tokoa dia niteny tamin'i Jesosy nanao hoe aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra, minoa ahy koa. Ao an-trano ndraiky misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa laza taminareo fa andeha hanamboatra fitoerana ho anareo. Ary raha andeha aho dia ho avy indray haka anareo ary hitondra anareo any amin'izay toerako. Ry havana, tsy zava-baovao an'ireto mpianatra ireto izany,
fa saingy fahamarinana adiny fotsiny ihany. Eto dia tiako ny milaza amintsika, tiako ny manatitratitra antsika fa zavatra irian'Andriamanitra ao anatinao mandrakariva ny hianana izany fanantenana izany, fa iaona aminy ianao raha ho avy tampoka izy. Ny antokana azahoanao antoka fa iaona aminy ianao raha ho avy tampoka izy, dia ny fanananao izany fanantenana izany isan'andro isan'andro ivelomanao. Ny fanananao isan'andro isan'andro izany fanantenana izany ka hozarainao amin'ny hafa izany. Izao tokoa mantsy ilay fanambarana ao amin'ny asa toko 2:15 izay ndresantsika omaly. Fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavy olombeloko. Ho vavy olombelona. Irian'Andriamanitra ianao ho vavy olombelona ny fanantenana ny amin'ny fiaviana. Irian'Andriamanitra ianao, irian'i Kristy ianao, ho vavy olombelona amin'ny fiainana maneho izany fiaviany be voninahitra izany. Ka eo amin'ny asa, eo amin'ny atao, eo amin'ny fihetsika rehetra, dia manana izany ianao raha ao am-ponao izany. Ary eto misy teny mahafinaritra be ao amin'ilay teny, ilatsahan'ny fanahy masina aminao. Iriny izany. Ary io fanahy masina io no miazona izany teny fampanantenana izany eo amin'ny fiainanao mandrakariva. Hitahy ianao anie ny Tompo, omanao anie ny Tompo, ka hanao fanandramana indray ianao androany ho amin'izany fanantenana izany. Hivavaka isika. Raha io mankasitraka noho ny amin'ny teny nomenao. Tehirizo ao anatinay izany. Aoka tsy ho adinonay mandrakariva fa ho avy ianao Jesosy. Ary dia hiaina amin'izany fanantenana izany izay. Aoka ny fanahy masinao dia hamamifo izany isan'andro isan'andro amin'ny fiainana. Ka na amin'ny teny na amin'ny atao, indrindra fa amin'ny hevitra, dia izany no fiainanay. Miandry ny fiavianao be voninahitra. Ka hifanaraka amin'ny lalana sy ny filamatra ny lanitra, ny lalam-piainanay manontolo. Hivavaka dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.